fiandrianana mandrakizay. Ilay rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, misaotra anao izay satria ny fitondranao sy ny fitantananao no mbola mahatoy izao anay. Mandrakizay dia ho anao ny voninahitra, mandrakizay dia ho anao ny fiderana, mandrakizay dia ho anao ny fankalazana. Ianao ny toeran'ny fonay ary aminao ny famantoran'ny fifalianay Andriamanitra. Ilay mpamindra fo isan'andro isan'andro no hamarinanao ny teninao hoe vaovao isa-maraina ny famindramponao. Zahay rehetra ampianarinao hiaina ny fahatsaranao isan'andro isan'andro. Nomenao tanana izahay anambarana sy anandratana ny anaranao. Nomenao vavy izahay hijoro amin'ny fahasahiana anambara fa velona ny teninao. Nomenao tongotra izahay mba hahafahanay mijoro ny amin'ny toerana izay hanirahanao rehetra, fa mandrakizay ny famindrampon'Andriamanitra ary velona sy manjaka eo amin'ny fiainanay Jesosy Kristy. Misaotra anao izay ny amin'izao toerana izao, ny amin'ny fotoana, ny amin'ny fafahana, ny amin'ny teny izay efa homaninao sahady ahafahana mampianatra anay sy mitarika anay. Mba ho fotoana tena isian'ny fiovampo ty fotoana ity Jesosy. Hiova ny fonay ho manahaka anao, hiova ny fonay ho manaraka anao, hiova ny fijerinay tsy mitodika makany amin'ny zavatra mety manaitra ny olona amin'ny ara-nofo, fa hitodika makany aminao ilay tompon'ny fiainanay sady mpitarika anay, mpamonjy ny fanahinay. Ampianaro zahay Jesosy isan'andro isan'andro, ametraka anao eo amin'ny toeran'ilay mpanjaka ny mpanjaka, eo amin'ilay toeran'ilay tompony ilay iankofana sady hianteheranay tsirairay avy. Misaotra anao zahay ny amin'ny fitondranao ny aminay rehetra, ny herinandro, ny volana, ny taona, ny andavanandronay, ny asa sy ny fianarana, ny fitadiavana, ny fizahan-toetra. Isaorana ianao zany rehetrarehetra zany satria andrasanao izahay ho tianao mihoatra ary atonga ny reny zavatra mitrangy reny hiara hiasa soanay rehetra. Misaotra fahavatsianao zahay amin'ny alalan'ny teninao Andriamanitra. Misaotra fahatohananao zahay amin'ny alalan'ny fanambaranao Jesosy eo mankasitraka, fa tsy mahatsiaro tena ho irery izahay, fa manana antoka izahay fa ny Andriamanitray tsy mba manadino ary tsy mamelanay ho irery zany mihitsy. Tario ty fotoana ty Jesosy, tario izao fotoana izao. Ako fotoana anankiray izay ahatonga anay tena tsara fifantohanao aminao. Ako fotoana anankiray izay asahianay manala izay rehetra tsy sitraky ny fonao eo amin'ny fiainanay. Asahianay mitombo sy mandrosony amin'ny fitiavana anao isan'andro isan'andro. Asahianay mitombo ny etaetany amin'ny fahafenoana ao aminao mandrakariva. Asahianay miditra eo amin'ilay toerana izay efa niandrasanao anay, ary mialy eo amin'ny toerana izay tsy tianao isainay tsirairay avy, ny amin'ny toetra, ny amin'ny fisainana, ny amin'ny fijery, ny amin'ny fiteny. Jesosy eo ampianaro izahay mba ho vavolombelona ny fiovana sy ny fanovana izay noentinao Andriamanitra. Ny andavanandronay Jesosy dia aoka no hita voalohany dia ny fahavelomanao Kristy isan'andro isan'andro. Amin'ny anaranao Jesosy, misaotra anao zahay, misaotra ny amin'ny fitiavanao. Ndaontsika rehetra samy misaotra an'Andriamanitra. Isaora izy amin'ny zavatra rehetra, isaora izy amin'ny ankohonany, amin'ny tokantrano, ny amin'ny fiainany, amin'ny andavanandro, ny amin'ny fizahan-toetra, ny amin'ny zavatra atrehina. Isaora izy ny amin'ny famatsiana, isaora izy ny amin'ny fitariana antsika mandalo ny fahamainana anatin'ny désert. Alleluia. Isaora izy fa satria Andriamanitra tsy mamely izy, isaora izy fa Andriamanitra tsy mba manadino antsika izy. Jesosy eo misaotra fa matsiaro anay ianao, misaotra fa tia anay ianao, misaotra fa tsy hoe zahay no mendrika ho tiavina indrindra, misaotra fa raha ny fepetra Andriamanitra ny jereny eo amin'ny fiainanay dia betsaka ny tsy feninay Andriamanitra, kanefa ianao efa nilaza fa izay manatona anao tsy mba ho lavinao mihitsy. Dia ndreto zahay tonga eto anatrehanao indray Andriamanitra, tonga eto anatrehanao zahay Jesosy amin'ny fo mangetaeta fiovana, tena te hiova, te hiala amin'ny ratsy fanao, manapa-kevitra mihitsy hiala amin'ny ratsy rehetra, ahafahanay mandroso amin'ilay ao am-ponao, ahafahanay mazaka ny fitarianao Jesosy. Amin'ny anaranao Andriamanitra ray, aoka ny sitraponao irery ihany no tanteraka. Anao ny voninahitra Jesosy,
aoka tsy ny tenin'ny salamo no anaitranao eo amin'ny fiderana fa aoka ny andavanandro nay mihitsy Andriamanitra no lasa fiainam-piderana isan'andro. Ny fifoazana maraina dia fiderana ny anaranao, fankalazana ny anaranao, fa tsara ianao, fa tsisy ny toanao. Amin'ny anaranao Jesosy, alleluia, amen. Fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy dia tahin' Jesosy ianao dia toroa ny fiadanan'ny tompo amin'ny olona zay eo akaikikaiky eo zay hitahitanao fiadanan'ny tompo hoe amin'ny anaran'i Jesosy Jesosy ny teny an'izany hoe fiadanako izy izy nomeko anareo. Fampitoana tahaka izao dia fotoana tsiarovana manokana ilay 10 andro ny fizahan'ny toetra ho an'ny mpianatra, satria ny elanelana nisy ny fotoana ny karana sy ny fotoana ny pentekosta 10 andro. Tao anatin'ny 10 andro io dia nisy mpianatra atao ohatra ny katotrano, natao ohatra hoe ahoana lasa maître dia ahoana zany ny toyany, fa nefany tsaron'izy ireo ny teny fikasana izay nytenenin' Jesosy amin'ny asan'ny apôstôly toko 1 manao hoe nareo aza mihetsika eto raha tsy mandray ny teny fikasana. Dia ny 19 amin'ny asan'ny apôstôly dia miteny izy hoe fahazo hery ianareo amin'ny latsahany fanamasina aminareo. Tao anatin'ny 10 andro io azoko antoka fa 10 andro nisy etaetany amin'ny fanamasina. Ilay nytenenin' Jesosy dia tao amin'ny fikatoana trano dia tonga saina hoe tsika zany efa tsy hitantsika maso izy fa inona le nyteneniny fanamasina. 10 andro taorinan'izay feno ny fanamasina mpianatra satria nisy etaeta teo. Asaiko ianao amin'izao fotoan'izao aoka ny etaetanao mihoatra lavitra noho ny zavatra iriny nofinao, aoka ny etaetanao mihoatra noho ny fisokafa amin'ny vavanao satria Andriamanitra manana zavatra disponible ho antsika tsirairay avy. Salamo 2:10 no vakitsika ny 1 ka hatramin'ny 5. Salamo 2:10 ny 1 ka hatramin'ny 5 vakitsika izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe tsara ny hideran'i Jehovah sy ankalaza ny anaranao, ry avo indrindro ary anambara ny famondramponao noho ny maraina sy ny fahamarinanao noho ny alina, amin'ny valitorofolo sy amin'ny feondokanga fa ampifalianao amin'ny nataonao ao Jehovah. Ny asan'ny tananao no iobiko Jehovah, akory ny alehibe ny asanao, lalina indrindra ny fisainanao. Amen. Eto dia fotoana anankiray izay ianarantsika manome voninahitra an'Andriamanitra ny amin'ny zavatra efa nataony teo amin'ny fiainantsika. Asaika ianao antaontsika samy mivavaka meo voninahitra izy ny amin'ny fahaiza mitondra ny fiainantsika ny andavanandro, ny ankohonana, ny tokantrano izay rehetra efa misy meo voninahitra izy. Jesosy eo teraiko ianao Andriamanitra, tsy hoe Jesosy hoe tsy mitovy amin'ny zavatra netretiko dia tsy hideranao fa eto mihitsy Andriamanitra nianarako an'izany hoe manao fanatim-piderana. Mety hafa Andriamanitra ny zavatra mba takatro fa hafa nefa ny fitondranao, ary ny finoko Andriamanitra dia izao hoe ny fitondranao dia tsara lavitra noho izay rehetra vinavinaiko sy ny zavatra iriko. Afoko ny faniriana fa atolotro ny tenako sy ny momba rehetra ao anatin'ny fankatoavana anao Andriamanitra. Dia ninona zavatra atrehako dia ny fiderako anao sady tsy hiova no tsy hiena. Jesosy ny fiderako anao dia mifamatotra aminao fa tsy mifamatotra amin'ny zavatra ataonao akory Andriamanitra. Ny fiderako anao dia ianao no lazainy ny fiderako anao Andriamanitra. Alleluia, satria tsara indrindra anao, ianao le matoy izao anay. Jesosy eo feno ianao zay Andriamanitra, dia aoka tsy tsahatra ny fonay sy ny mombanay rehetra Andriamanitra, hitoy anatin'ny fiainam-bavaka. Jesosy eo aoka tena tsy afoy ao anatin'ny vavaka izahay, mazoto mivavaka amin'ny fotoana rehetra maraina atoandro hariva, na iza misy anay Andriamanitra amin'ny zavatra jerenay na ao tokantrano any am-piasana. Alleluia, ny eny an-dalana mifanena amin'ny olona dia mahita sujet de prière be dia be zay Jesosy, satria izany natao hoe fiainam-bavaka araka ny sitraponao Andriamanitra. Aoka ny afa-mifanenao masina anao mpirehetra any tsirairay avy, atonga anay ho tonga eo amin'ilay teboka anankiray izay efa iandrasan'i Jehovah ray any tsirairay avy, eo amin'ilay teboka anankiray mpiankohaka marina maneho ny voninahitran'Andriamanitra. Amin'ny anaranao mpanjaka masina mandrakizay no anaovanay izany vavaka izany. Alleluia, amen. Nasaiko anao hitehaka mafy an' Jesosy. Amen. Alleluia. Daontsika no fahofantanantsika ny amin'ny lanitra amin'izao fotoana izao. Daontsika ankasitraka an' Jesosy amin'ny fotsika manontolo fa izy l'Andriamanitra hoe manao ny zavatra rehetrarehetra. Jesosy hoe androany nijoro zay Jesosy amin'ny fifaliana indray androany eto amin'ny fanatrehanao Jesosy. Andriamanitra tsara loatra ianao amin'ny fiainanay Jesosy. Izay indraindray Jesosy mety tsy mahita, tsy misokatra ny masom-pahnanay Jesosy, ary ny zavatra tena hoe tsy ampy eo amin'ny fiainanay dia ny fankasitrahana Jesosy. Misy fotoana izay mety hoe miandry foana, miandrandra foana Jesosy, fa raha misafidy izay mijery kely Jesosy, manao jery todika zavatra efa nataonao teo amin'ny fiainanay Jesosy.
dia tsara Jesosy nataonao teo amin'ny fiainanay ary ny vavanay dia tsy afaka tsy niteny afa-tsy ny hoe misaotra Jesosy mankasitraka Jesosy androandray zay amin'ity fotoana ity dia safidy manokan'izay ny ombina aminao Jesosy ianao ilay Andriamanitra mahay manao ny zavatra rehetrarehetra mankasitraka sy mamey voninahitra anao zay ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy navela sy masina ramanakely efa Nazareta tao antsika androany teny ifantoka amin'i Jesosy ilaza fa izy ilay Andriamanitra mahay manao ny zavatra rehetrarehetra Tamana
misotranao zay ny amin'ny fony amanontolo jesosy androany eto amin'ny fanatrianao indray tsara indrindra jesosy eto dia misy fahafikisam-pifaliana eto koa dia misy fahafinaretana satria ao an-tananao ankavanana zay jesosy eto indray ny fiainana mandrakizay tsisy toerana tsara indrindra jesosy a manararoatra izay satria mbola velonay na ary ny antro mpisinay mihitsy jesosy dia ny hideranao jesosy a tianay ny fanatrianao jesosy androany ilazana izany zay androany fa tianay ny fanatrianao mandrakizay jesosy manatrefenao izao fotoana izao jesosy halleloia mpisandrata amin'ny afo-mpanjakana ianao mandrakizay halleloia taontsika ankafidy fanatrian'andriamanitra amin'izao fotoana izao mangina ny tabataba rehetrarehetra amin'izao fotoana izao eto ny fiadanana an'andriamanitra halleloia mankasitraka anao zay jesosy lazao tiako ny ao anilanao jesosy tiako ny eo anilanao sy ny fanatrianao sandrato ny tananao idera sy ankalazanao zay jesosy tao miao anilanao fa tiako ny eo anilanao jesosy Yeah.
Ianao fanay masina amin'izao fotoana izao. Ianao le fanahany fahadiovana. Ianao le fanahany fahamasinana indray ny angatanay amin'ity fotoan'ity androany. Mamenoanay indray androany. Ome hery indray androany izay mety reratreraka. Izay mety miaina ao anatin'ny mety hoe fahakiviana, mety alahelo. Miaina ao anatin'ny tsy fahasalamana. Fantatray fa ianao atao ny zavatra, tray fanay masina mameno indray androany. Ary indrindrandrindra kasio indray ny fonay. Mba hiavao ny aty anatinay aty, hiavao ny fanahinay fanay masina. Atonga anay mba hitoetra amin'ny fanatrianao indray androany. Fanahy eo ome hery zahay. Aza vela ho ery zahay fa mila anao zahay fanay masina. Mankasitraka fe amin'izay menarany Jesosy. Antsika hiarina azy hoe fanahy eo ome hery.
Jesosy ny joroko fahavolombelona eto. Tao anatin'ny volana vitsivitsy 3 volana teo angamba izay zany a, tena mandalo olana be mihitsy ny tokantrano. Dia rehefa mandeha miaino an'ilay fampianarana eto a sy eny bypass, na dia mbola vao fotoana vitsy ihany raha no nanatrehako fotoam-bavaka teto a sy teny bypass. Dia ohatrany tsy haiko na hoe coïncidence ny ilazana izany na izay mihitsy ny fitarihan'ny fanahy-masina hoe resaka communion foana no henoko izany tanomboka tao anatin'ny fiatrehana izay olana izay. Dia taloha rehefa miatrika an'ilay problème dia miorooro be hoe ahoana ny atao, ahoana ny aiza ny vahaolana, aiza ny lalana ivoana. Dia indraindray tena mamoy fo mihitsy hoe tsy tafavoaka intsony izany fa eto izany dia miandry izay fipoakany eto fotsiny. Dia taty rindrina nefany a nanomboka mandray an'ilay fampianarana amin'izay hoe ny firaisana amin'ny Jesosy eo amin'ny Jesosy ihany ny fitsaharana sy ny fiadanana eo amin'ny rery ihany mihitsiny. Dia tato ato a rehefa manomboka mifoha amin'ny maraina indrindra fa izaho izany fa mivadika moa tsy haiko izay sensation, fa rehefa mifoha amin'ny maraina dia tena maheno hoe paix intérieure mihitsy rehefa hanomboka ny kambana ny ray tamin'i Jesosy izany. Tena marina be tamin'ny tenin'i Jesosy hoe ianareo rehetra izay mavesatra entana manatona fa izany hanome anareo fitsaharana. Nisy fampianaran'ny paster izay hoe tsy ianao ilay tsisy ininona manatona azy fa ianao ilay mavesatra iny mihitsiny a manatona anazy. Dia tena izay mihitsy ny nataoko hoe tena avotsotro eto aminao izany ty rehetrarehetra ty Jesosy fa za tsisy isy intsony mihitsiny akony a, tsisy lalana ivoahana intsony a fa hoentiko eto aminao ty. Dia tena navotsotro tamin'ny daholo mihitsy ny rehetrarehetra. Dia tena voninahitra ho azy fa tena manam-piadanana be a izany na miatrika olana be raha mbola natafiotra amin'izao a, fa tena hoe mary fitsaharana be a, fiadanana be a miaraka aminy. Dia tena marina amin'ny tenin'ny tompo e, marina amin'ny tenin'i Jesosy a, ary izy tsy mamela antsika ho irery izany rehefa tena hoe matoky azy tsika mikambana aminy a, ny amintsika rehetra afotsika ho azy. Dia manavao fanoloran-tena foana isan'andro mba tena ho feno azy foana. Dia ho an'ny tompo ny voninahitra. Misaotra tompo. Nao tsika hitsangana nao melona ny voninahitra any amin'i Jesosy. Alleloia. Mila manatona an'i Jesosy ianao a, mila tonga eo amin'i Jesosy ianao a, fa omeny a fitsaharana. Amen. Nasandrato ny tananao. Mety hoe mavesatra entana koa ianao tonga eto androany, mety hoe miasa fatratra ianao, mety hoe tsisy repos mihitsy ianao, fa ndao tsika hoe eo amin'i Jesosy a. Izy ny efa niteny fa makanesa ety amiko ianareo izay miasa fatratra sy mavesatra entana, fa omeko fitsarana. Ndao isaorantsika ny teniny fa marina amin'ny teniny izy, matoa izy miteny a dia miandry antsika izy. Raha amin'ny anaran'i Jesosy mankasitraka anao zay, misaotra ny amin'ny vavolombelona zay nataonao teo amin'ny fiainan'ilay ranabafy teo amin'ny tokantranony. Misaotra Jesosy fa nomenao azy ny fitsarana. Misaotra Jesosy fa tsy hoe ilay olana no nonofoananao, fa ny fitsarana no nataonao tsapany tao anatin'ny famakivakiana olana. Ohatran'ilay hoe Petera natsoinao hivoaka ny sambo tao anaty tafio-drivotra. Misaotra Jesosy ny amin'ny fitsarana izay nampanantenainao sy efa nomenao anay tsirairay avy. Misaotra fa marina aminay izany androany. Mivavaka ray amin'ny anaran'i Jesosy a, ho an'ny tsirairay avy izay miasa fatratra sy mavesatra entana ihany koa, ho an'ireo miaina tsy misy repos fa ohatran'ny rotoroto lalandava. Ataovy tsapany Jesosy ny asarobidiny izany hoe fanatonana anao izany. Ataovy tsapany ny asarobidiny izany hoe tonga eo aminao izany dia mahazo ilay fitsarana tahaka nomenao tokantrano ilay ranabavy teo. Mankasitraka Jesosy fa marina ianao ary marina ny teninao. Dia misandrata Jesosy a, manome voninahitra anao zay a, ho anao ireran'ny voninahitra mandrakizay. Amen. Andao tsika hiteka mafy ao an'i Jesosy a, hidirantsika ao amin'ny teny. Ataovy mafy ny tiaka ao an'i Jesosy. Asio tiaka mafy tsara ho an'i Jesosy irery ihany, tompon'ny hery, tompon'ny teny, tompon'ny voninahitra. Amen. Merina ny fiarabanantsika indray amin'ny takarivo ity, ary manonona ny fiadanan'i Jesosy a ho amintsika tsirairay avy. Nanao ahoana ny herinandronao?
Mahafinaritra. Nisy ainko tsy dia tena pastera fa atao hivavaka aloha. Zay mihitsiny. Mampianatra Jesosy a, tsy hoe mandeha tsara ataolo ny zavatra rehetra. Fa mampianatra Jesosy fa izy mihitsy ilay fahatsarana mampandeha ny fiainantsika. Dao mbola ankasitrakantsika amin'ny fotsika iray manontolo hisaotra azy ny amin'ny herinandro anankiray indray. Mety teny ianao hoe tena zany foana ve zany ilay ho ataontsika pasteur? Tena ho ataontsika foana zany. Satria ny herinandro anankiray vita tsy noho ny amin'ny herinao, tsy noho ny amin'ny fahendrenao, tsy noho ny amin'ny sainao sy ny fahaiza mandamina avy aminao, na dia fantatrao za fa tena hainao be ny mandamina. Hozy izy Paoly zay hoe fahasoavan'Andriamanitra ozy izy ny matoy zao ary tsy zaho izy no miasa fa ny fahasoavan'Andriamanitra ozy izy no miara-miasa amiko. Sokafo ny fonao dia ndeo hisaotra an'Andriamanitra fa navita herinandro anankiray indray zasy ianao. Na inona mety nyseho sy nitranga tamin'ity semaine ity dia sokafo an'ny tompo amin'ny fahamamiana sy fankasitrahana ny fonao hisaora Andriamanitra. Mety hoe mitady hitaraina ny nofinao hoe tsy afa-po fa fehezo amin'ny alalan'ny fanahinao dia ambarao hoe misaotra Andriamanitra. Fa zay tanteraka tamin'ity herinandro ity dia fahatsarana tonga ara-potoana. Zay mety ny andrandraky mbola tsy nitranga kosa dia fantatra hoe tsy mbola fotoanany fa tsy hoe tsy ho ataonao. Misaotra ny amin'ny herinandro anankiray nisy andro misimisy ahafahan'ny ankizy nianatra, ahafahan'ny mpianatra niatrika fianarana, ahafahan'izay rehetra miasa inko hiatrika ny fandraharany. Ankasitrahany tompo ny fahafahana isa-tokantrano niatrika ny isan'andro. Teo ny loza fa teo ny fiarovanao, teo ny sarotra fa teo ny fanamorana avy aminao, teo ny olana fa teo ny famahana amin'ny fomba mahagaga avy aminao, teo ny tranga mety manohatra sarotra mitady akivy fa teo ianao niay ny vavaka anay sy namaly vavaka anay. Mankasitraka raha eo misaotra betsaka. Misaotra ny amin'izay nokasainay natomboka taony mbola tsy tanteraka, taony efa tanteraka, taony mety tsy afaka natomboka akory tamin'ity herinandro ity. Rehetra izay manofa hofatanina hofatanao dia hisaoran'Andriamanitra. Ankasitrao ampatokian'Andriamanitra mamela ny zavatra hitranga, manakana ianko izay tsy tokony mbola hitranga, manomana an'izy ireny izay tsy nitranga tamin'ity herinandro ity ho amin'izay herinandro manaraka araka ny fandaminana. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy fa nazarany tsy mahatakatra ny tena mahasoa tokony ho aho, fa miantehatra amin'ny safidinao, mitondra ny fiainako fa ny avy aminao ny tsara indrindra sy ny tsara lavitra. Misaotra betsaka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Sy teka mafy tsara moa Jesosy averenao rabaina zay eo akaikinao dia teneny izy hoe tonga so eto amin'ny fanatren'Andriamanitra ianao hoe fa zay mangetaheta hoe tsy ho diso anjara hoe mahazo toerana vetivety ary amin'ny anaran'i Jesosy. Anio manokantsika dia ampaherezin'ny tompo amin'ny alalan'ny lohahevitra mampitodika antsika hatrany tsy jery afa-tsy izy. Lohahevitra nampitondraina ny lohateny hoe Jesosy no mpanjinika. Jesosy no mpanjinika. Ascension omaly fotoana anankiray manandanja sy manatantara eo amin'ny fiainantsika zanak'Andriamanitra. Satria ao anatin'ny programan'i Jesosy rehefa vita famonjena ny fiakarany hiverina any an-danitra. Mampatsiaro antsika ny fiakaran'i Jesosy ry havana fa rehefa vita zay asa nampanaoviny ka ny fitaitsika dia misy programa hiverina hiakatra ho any aminy. Tena kaikinao rehefa vita ny asa eto ambony tany hoe dia ampiakariny ianao hoe avereno rehefa vita ny asa hoe. Manasa antsika nokatra ny asan'ny apôstôly toko voalohany ary eo tsika no ampaherezin'i Jesosy miaraka eto ary mino fa tena ahery tokoa tsika miala eto. Amen. Asan'ny apôstôly toko voalohany 9:9 ka hatramin'ny 9:10. Vaky toy izao ny anaran'ny tompo manao hoe ary rehefa nilazany Jesosy dia nakariny izy raha mbola nijery izy ireo
ary nisy rahona nitondra azy ka tsy tanymasony intsony izy. Ary raha mbola nandinika ny lanitra izy ireo tamin'ny nandehanan'i Jesosy, indreo nisy roalahy teo anilan'ny akanjo fotsy izay nanao hoe: ry lehilahy Galiliana, nahoana no mijanona eto mijery ny lanitra ianareo? Iny Jesosy izay nampiakarina niala taminareo any an-danitra iny dia mbola ho avy tahaka ny nahitanareo azy niakatra ho any an-danitra. Ny ascension na ny fiakaran'i Jesosy dia manondro ny fiverenan'i Jesosy. Ny faminaniana mbola tsy tanteraka momba an'i Jesosy dia ny fiverenany. Ifampatsiahivana amin'ity takarivo ity fa na inona mety ho tianao hitranga eto ambonin'ny tany, iverin'i Jesosy hakanao. Ary izay mety ho vita teto ambonin'ny tany dia ho avela eto ambonin'ny tany, fa ho avy izy hakanao. Raha mifantoka be ianao zany azo zavatra eto ambonin'ny tany, dia mety harary ny ainao rehefa hiala eto ianao, satria heverinao fa eto ny nanorenanao ny sarobidy indrindra sy ny manan-danja ho anao. Izay mahatonga an'Andriamanitra manaitra amin'ny alalan'ny teny sy ny fanirahan'ny mpanompo maro, afaka hitranga ny fahatsarana rehetra mety hirinao eto ambonin'ny tany, fa reny fahatsarana reny ho potika miaraka amin'ilay tany, fa ianao le antom-piverenan'i Jesosy, satria tsy ho eto ambonin'ny tany mandrakizay sasy ianao. Ozy izy le anjely rehefa variana ny mpianatra, ohatran'izao fahitanareo azy zao izy izy no ahitanareo koa ny fiverenany. Zavatra mahafinaritra amin'Andriamanitra rehefa misy programa anankiray tanteraka, dia avy hatrany dia omeny indray ny programa manaraka. Isaka misy programa anankiray tanteraka dia tian'Andriamanitra ianao hanongila tsofina sy hanokatra ny fonao, fa efa misy sady indray ny programa manaraka. Lesona tsoahano anatin'io andalan-tsoratra masina vakitsika io dia izao: Jesosy hiverina, hakanao izy, tsy haka ny fiaranao izy, fa ianao no alainy. Tsy haka ny tranonao izy, fa ny antony nandehanany eo amin'ny Jaona 4:4 dia hanamboatra trano ho anao, trano tsara lavitra noho ny fahatsarany trano rehetra mety hitanao eto ambony tany na iza na iza. Ny fampiononana ho antsika anie mamakivaky an'izao tontolo izao dia ny fahafantarantsika fa tsy aty amin'izao tontolo izao tsika mandrakizay. Mandalintsika ary mandritry ny fotoam-pandalovantsika no mifikitra tsara amin'i Jesosy tsika, satria le zao tontolo izao manao ny fomba rehetra hisarika ny fifantohanao, tsy hibanjina azy ary tsy hijery azy. Avy ireny hoe Jesosy hiverina hoe. Zavatra faharoa hitako eto dia ozy le anjely hoe ho hita maso le fiverenany, fa tsy hoe mangingina tsisy nanatrika. Atsangano tana izay maheno tsara hoe miomana tsara zany ny masonao, fa natao ho hita mihitsiny le fiverenan'i Jesosy. Tsy hoe re fa hita, fa ny re kosa ny feon'ny arkanjely sy ny feon'ny trompetra, fa ny hita Jesosy miverina. Fahatelo, tsy vahoaka be ny mahita anazy miverina, satria izy le anjely ohatra anareo zao mahita azy miakatra, dia ohatra zao koa no pozipoziny izay ahita azy miverina. Tsy olona be dia be zany no ahita ny fiverenan'i Jesosy. Raha mamoaka an'izany teny izany dia tsy hoe tokony hatahotra ianao, fa tokony ho tonga saina. Aza vela ho isan'le marobe tsy nanatrika ny ascension sy le sanatriavin'izany, le marobe tsy ahita ny fiverenany ihany koa. Veloma eo anatinao ny etaeta hoe Tompo,
teo isan'le vitsy anatrika ny fiverenanao. Tsara lavitra noho ny atrika coupe du monde ny tokony ao anatinao etaeta ahita ny fiverenan' Jesosy. Fa raha zany etaetanao vitany tompo mitondra anao any, fa manahitra fotsiny aho hoe tena mbola tsara lavitra noho zany ny tiany Jesosy iainanao. Azan'ny apôstôly toko voalohany 17 eo aloha kely eo ny anaran'i Jesosy. Sady niseho koa tamin'ny famantarana maro ao aorianan'ny jaliany fa velona izy. Ka niseho tamin'ny 40 andro izy ary nilazany amin'ny fanjaka n'Andriamanitra. Nandritry ny 40 andro tao aorianan'ny fitsanganany tamin'ny maty Jesosy tsy niresaka fitahiana izy fa niresaka momba fanjakan'Andriamanitra. Tsy niresaka fanasitranana izy fa niresaka momba fanjakan'Andriamanitra. Tsy niresaka momba ny fahagagana izy fa niresaka momba ny fanjakan'Andriamanitra. Ary te hiteny aminao fa zay no nahavitsy ny atrika ny fiakarany, satria kamo be le olona fa zany foana ny teneny zao, tsy mba misy mihitsy eo lasa lavitra ianao hipoaka amin'izay ny afera, tsisy an'izany andreny 40 andro fa fanjakan'Andriamanitra foana ny resahan' Jesosy. Meko profo ianao. Korintiana voalohany toko 12 fa 1 Corinthiens 15:6. Tena kekinao vitsivitsy ry zareo hoe te tsofirano izy, vitsivitsy nareo hoe. Avereno vitsivitsy tsika. Fa kiko aminaran'i Jesosy, misy to dia manintsy be eo ambany ao, tsy lahitra mihitsy. Rehefa afaka izany dia niseho tamin'ny rahalahy tsy omby 10 Jesosy. Ny ankamaroany teny dia mbola velona mandraka ankehitriny fa ny sasany efa nodimandry. Firy hono nisehon'i Jesosy tao amin'ny résurrection? Firy? 500. 500. Firy niatrika ny fivereny, firy niatrika ny fiakarany. Verina amin'ny asan'ny apôstôly 1 teo vetivety. Ny 9:12. Ny anaran'i Jesosy. Ary tamin'izany andro zany dia nitsangana teo voan'ny rahalahy Petera tokony 20 no isan'ny olona vory teo. 500 na eny fampianarana momba fanjakan'Andriamanitra. Apahefa ny tamana. Dia le apahefa ny tamana nahita ny fiakarany ary nampitandra ny anjely. Ohatry ny fahavitsiny nahita ny fiakarany, ny fahavitsiny hiatrika ny fiverenany amin'ny alalan'le toriteny tsy mampanantena mirakla fa mampiomana ny olona hiova toetra. Zodeka mafitsara hoan'i Jesosy. 500 no nisehon'i Jesosy, mirakla re zany. 500 no nisehon'i Jesosy tampoka. Tao zao mety nisy teo borosina nify ohatra. Potra tampoka Jesosy avy any, fiadanana ho anao. Taitra izy avy any, wow, Jesosy tompo. Zao ty misy valibavaka zay mba tiako ataonao. Dia zao notenen'i Jesosy. Endry tsy ho ela ny fanjakan'Andriamanitra. Eny fanjakan'Andriamanitra ho avy any fa ty misy valibavaka mba tiako valianao aloha e. Dia iny rangaly avy borosy nify nitady valimbavaka iny tsy te heny fanjakan'Andriamanitra. Rehefa tonga Petera mba ndao mba hivory rehefa zomariva e. Dia ohatry ny malaindaina ka le resaka ny ohatry ny tsisy resaka valimbavaka mihitsy. Dia toetra foana ny itsiny fanjakan'Andriamanitra zany foana. Tsy voazao anie zany. Efa hatramin'izay zany. Manaitra anao miara manaitra antsika eto ny tompo amin'ity takarivo ity. Tsy ny 500 izay nisehony ny tavela teo, fa ny 20 tamana tao anatin'le teny manintsy mahakasika ny fanjakan'Andriamanitra ao anatinao, manova anao. Jesosy zany nandritra 40 andro tsy manteny mihitsy hoe miova ny fiaranao, tsy zany mihitsy ny tenen'i Jesosy. Isaky miaona amin'ny olona izao ny teneny, miova ny toetranao, miova ny attitude anao io, gaga le olona. Tsy zavatra miova afaka ohatran'izany ve? Zay aloha miova ka. Dia zao raha vao le fo any amin'le materiel sy fitaovana na zavatra tiana hiova dia tsy tamana eo amin'le ambiance an'le miova toetra. Dia rehefa niakatra Jesosy tsy izy rehetra ny teo, ampahany. Miangavy ianao nara-masitsana fiainam-panahinao mba isan'le ampahany mbola ho eo ianao rehefa hiverina izy.
ataovy amaina resy lahatra tsara. Ny olona tia fanjakan'Andriamanitra no tamana tavela niaraka tamin'ny mpianatra nahita ny fiakaran'i Jesosy ary nandre ny afatra ampiomana an zareo ny amin'ny fiverenan'i Jesosy. Maro tamin'ilay 500 ireo no ny andrandran'i Jesosy mpanao mirakla mofo. Maheno tsara tsika. Miandrandran'i Jesosy amin'ny mirakla mofo fotsiny. Inona le mofo? Zavatra ilaina tsy misy, zavatra ilaina tiana hitranga. Tavelo eo, dia rehefa tonga le fotoana niakaran'i Jesosy dia absent amin'izay zareo satria naninona? Tsisy mofo. Tsy hoe tsy mahay manome mofo Jesosy, fa tiany ianao hifantoka tsara, hifandray aminy fa izay mofo mety ho tadiavinao tsy manan-danja ary tsy mba sarobidy noho izy. Vitsy no nifantoka tamin'ny fanjakan'Andriamanitra, reo zareo reo. Ny fanjakan'Andriamanitra mantsy dia miasa avy ao anatinao, manova ny toetranao, manamboatra anao amin'ilay maha olona any anaty. Maro tamin'ny 500 ny andrandra hoe hiteny Jesosy hoe mazahoa mofo, hiova ny tranonao, hiova n'izao, mpandeha tongotra ianao androany mitaingina soavaly ianao afaka herintaona. Zany nandrandrain'ireo olona ireo. Dia Jesosy tsy niteny an'izay intsony, dia mazava be fa manomboka tsy tamana intsony zareo teo amin'ilay karazana fivoriana satria izay no nandrandrainy. Verina amin'ilay asan'ny apôstôly toko voalohany teo zao mivaky ny teny eo amin'ny 9 le 7 teo. Ary rehefa nilaza any Jesosy dia niakatra izy raha mbola nijery izy ireo, ary nisy rahona nitondra azy ka tsy hitany masony intsony izy. Ary raha mbola nandinika ny lanitra izy ireo tamin'ny nandehanan'i Jesosy, indreo ireo roalahy teo anilany akanjo fotsy izay nanao hoe lehilahy Galiliana, nahoana mijanona eto mijery ny lanitra ianareo? Iny Jesosy izay nampiakarina niala taminareo any an-danitra iny dia mbola ho avy tahaka ny nahitanareo azy niakatra ho any an-danitra. Zavatra mitranga teo amin'ny fianaretim-pianatra eto tika ianao anaraka tsara fa ascension le resantsika. Inona ny zavatra mitranga amin'ny fotoana ny ascension? Antonio hoe pasteur hoe inona ny zavatra mitranga amin'ny ascension hoe? Tia misy zavatra anankiray mila tandremana masonao amin'ny fotoana ny ascension. Tamin'ny voalohany jeren'i Jesosy ry zareo. Tamin'ny faharoa nanomboka nijery lanitra amin'izay ry zareo. Dia mahavariana fa tonga dia nitsiny le anjely, tsy lanitra ny fijery fa Jesosy. Na ny anjely aza manaiky ny vision kristocentrika fa tsy tokony izy voary mahazaka ny masonao, fa tokony izy parery ihany no mahazaka ny masonao. Apokalipsy toko 5 rehefa nentina pahitany zao ny apôstôly ny zavatra nisy tao an-danitra dia nanomboka faly be izy hoe misy an'izao any an-danitra. Wow, ity ry fa ny mahavariana mbola nitomany izy satria ny lanitra tsy ampy ampitsahatra ny ranomasonao. Nafaran'izay toerana misy ny fahatsarana faratapony. Raha zavatra zany dia mbola hitomany ianao. Teo izy ilay olona anankiray tamin'ny 420 avlio masonao tsy ho amin'ny zavatra ty an-danitra fa jereo ilay zanak'ondry izay novonoana eo afovoany. Dia vao nijery an'i Jesosy Jaonina tonga dia ritra ny ranomaso. Ty takarivo ty mampahatsiaro antsika Andriamanitra. Mpamafa ranomaso izy ary tsy napetra no anona zavatra ny adidy hamafa ny ranomasonao, fa izy tokana no mahavita mamafa ny ranomasonao. Dia jereo anie na ny mpianatra ny banjina lanitra azy nitsiny ny anjely. Jaonina niakatra tany an-danitra ny banjina ny lanitra koa nitsiny lo olona. Amin'ity takarivo ity tonga eto Andriamanitra miara-manintsy antsika fa tsy any amin'ny lanitra le izy fa ao amin'Andriamanitra le izy. Misy risque be zany amin'ny ascension satria ao anatin'ilay mijery an Jesosy lasa iny dia eo dia mijery lanitra. Nentanentana rery tsy haiko hoe maninona.
ny atao hoe finoany Jesosy dia mibanjina azy, mijery azy, manantona azy. Inona ny fahavalo ny finoany Jesosy? Zao tsy afaka ho any aminy ianao raha tsy mampiasa ny finoany mibanjina azy. Zay mahatonga azy miseho mba ho jerenao ahafahanao manantona azy. Amin'ny fotoana farany io resahako io. Ianao zany tsy mahazo mamelona mosina amin'ny fiavian Jesosy. Omeko sopapa kely anankiray ianao, rehefa tonga zany tompo dia tsy mitodika ianao hoe lasa reto vao tsy mijery dia tsy miakatra. Tena akaikinao, vao tsy mijery dia tsy miakatra hoe. Zay mahatonga Jesosy nampianatra, aza mierikerika, aza mitoditodika, aza miverina maka an'izay verina fa adino. Fa voarenao hoe mitsoka ny trompetra, miantso ny arkanjely, io ny tompo fa mipotra, ny masona tonga dia alefaso any aminy fa zay mijery azy ny lasa manantona azy sy hoentiny any aminy. Rehefa nandeha teny ambony ranomasina Petera, tahaka an Jesosy, ny azoko very kely izy, panjina an Jesosy, fa vao nijery inona? Rivotra. Vao nijery rivotra dia niala tany amin'i Jesosy amin'ny masony, dia tsy niasa ny finoany Jesosy nampandeha azy teny ambony rano. Tena akaikinao, raha vao tafajery zavatra ratsy ianao hoe miala any amin'i Jesosy amin'ny masonao, dia efa tsy mety hoe tetony ray jeriny lanitra zavatra tsara. Fa raha vao badenina mijery ny zavatra tsara ka miala any amin'i Jesosy amin'ny masonao, dia efa tsy mety. Ohatrany mba ny andro hoe isy hitehaka ho an'ny tompo izany Natalie. Tsy haiko aloha tsy haiko. Ny antony aike tsy ny zavatra ratsy ihany mety hanala ny fifantohanao amin'i Jesosy, fa na ny zavatra tsara koa tandremo. Ny zavatra tsara resantsika eto tsy hoe fiara farany ika farany vao mivoaka, lanitra. Tsy hoe vola be hatrany am-potitsofina, fa lanitra. Tsy haiko hoe hatraizany promotion takatry ny sainao, fa teto lanitra. Fa tsy eken'Andriamanitra ianao ho variana amin'ny lanitra, atonga amin'ny masonao tsy ho any amin'i Jesosy fa ho any amin'ny lanitra. Amin'ity takarivo ity tsy mahazo misaina lanitra ianao. Manomboka miova izany toroteny zareo trano. Tsy mahazo mibanjina lanitra ianao. Jesosy rehery ny tokony mibanjy ianao. Halleluja! Aza tapahany eo amin'ilay teo fotsiny ilay toroteny. Petera variana nijery rivotra, zavatra ratsy, obstacle, problème, traumatisme, blessure, contraire, contraste. Efa niraka tsy nijery zany kazakaka ianao ka efa vita tsy nijery zany. Halleluja! Failure replay. Mampiteny anglisy ahy ianao, tsy haiko inona indray dikan'izay, tsy haiko hoe andeha ho aiza. Halleluja! Ainareo ny dikany hoe failure replay. Fararana ny ainanao ohatra miverina. Fa raha voan'ny masonao fa miala any amin'i Jesosy, avereno, tsy lalana hoe ataovatra ny tananao, tsy lalana hoe. Teto, badenina, ascension io badenina nijery, iny Jesosy iny. Dia efa lasa Jesosy, efa nanjavany Jesosy, dia nanomboka nijery lanitra amin'izay. Dia izy ilay anjery, ry badenina sy ry badenina sy ry domelina. Tsisy an'izay sao dia gaga ianao fa napiko izy mba hampatonga saina hoe aza mijery lanitra izy to dia nitsiny ny anjely. Iny Jesosy nijery areo, ohatra teteny izy hoe tsy mijery lanitra, Jesosy jerena. Ka na zavatra ratsy ampiala fifantohanao amin'i Jesosy. Fa amin'ity takarivo ity manaitra Andriamanitra fa tamin'ny ascension tsy zavatra ratsy nampiala fifantohan'ny mpianatra tamin'i Jesosy, fa zavatra tsara. Fahitako anazy ohatry ny zavatra tsara hitranga ato ato. Tsy haiko nareo to mangiritsangiritsan' zany lamosiko misaina an'izany
matoa Andriamanitra manaitra hoe tandremo fa nany zavatra tsara ary afaka ampiala ny fifantohanao amiko. Ohatry ny teteny zany hoe hitosatosaka ny zavatra tsara fa tandremo ny fanahy rasta. Hitanareo tena tsy zakan'Andriamanitra ianao variana amin'ny zavatra nomeny fa tsy ianao mifikitra aminy ninninna omeny ary ninninna mbola tsy omeny androany satria mbola tsy fotoanany fa omeny ihany amin'ny fotoanany. Zay le tsy voaverina indray zay to safady tena kaikinao le tsy nitranga treto hoe tsy hoe tsy hitranga mihitsy hoe fa misy fotoana mahamety hoe ny zavatra rehetra hoe asitehaka mafy tsara ho an'Andriamanitra. Tandremo fa ny zavatra ratsy ampiala ny fonao tsy banjina an' Jesosy atonga ny finoan' Jesosy lasa tsy miasa ao anatinao. Tandremo ihany koa fa ny zavatra tsara dia afaky ny anaisitra ny masonao ihany koa tsy banjina an' Jesosy. Toerana anankitelo no hitako anatin'ny Baiboly toerana tsara atahorana mety anaisitra ny masonao tsy banjina an' Jesosy. Misy tia heno ve iny toerana anankitelo reo? Tsangana tana zay tia heno hoe amin'izay tsy ho variana amin'ireo toerana ireo fa any amin'ny Jesosy ny masonao, any amin'ny Jesosy ny fonao, any amin'ny Jesosy ny sainao, amen. Any amin'ny Jesosy ny fifantohanao, ataovy amen. Any amin'ny Jesosy ny fanantenanao, ataovy amen. Any amin'ny Jesosy ny mombanao ray aman-tolo, ataovy amen na moa e. Raha vao tsy any amin'ny Jesosy ilay izy dia tsy tonga ny aminy ianao. Voalohany Edena, faharoa Kanana, dia fahatelo lanitra reo. Raha lanjaina angamba amin'ny fiandran-dran'ny olona amin'ireo valim-bavaka ireo, mananonaniky ny zato isan-jato ny olona te ahitan'ireo iverina eo amin'ny fiainany. Le Edena very tamin'ny Adama sy Eva Andriamanitra vitanao fa zay fa mijoro tsara tsotrony izy mivady. Mba averenao amin'izay satria maninona te hiaina Edena. Zany Edena zany dia toerana namboarin'Andriamanitra faran'izay tsara. Araka ny fitenin'ny mpikaroka hono dia nany palisanda raha zany izy voankazo taonany. Ny anarany palifruit. Satria rehefa nanota Adama sy Eva vao nisy ny tsilo dia zay vao nisy zava-maitso tsy namoa. Inao ne meme fa marina indray zany. Rehefa iverana an-danitsika dia ho gaga ianao hoe oay ty hazo ty mitovy amin'ilay hazo be le nanaovanay ny akarina tambola kely fa le teny ambony tany tsisy fruit fa ohatra izao mipozin'le vokatra avy amin'ity hazo ty kay. Dia tantaran'Andriamanitra amin'izay fotoan'izay hoe reo no manoko any Adama sy Eva fa zareo no ny safidy dia vokatry ny fiodinana voaozina ny tany dia reto ampahana hazo reto lasa tsy namoa fruit intsony. Lasa tsy maintsy nampiasaina fanaovana charpente sy resaka menuiserie fa tamin'ny voalohany tena nisy voankazo avokoa ny hazo rehetra ary tsy ninanana nareo. Jesosy naninona ary nanota izy mivady nefa miara-miasa masoa satria rehefa nanoza zareo dia lasa nihinan-kena koa tsika. Halleloja. Miara-miasa asoa. Maro amin'ny olona te hiverinao Edena. Tandremo fa Edena mety analanao amin'i Jesosy. Jesosy aloha. Na hiverina Edena na tsy hiverina. Kanana. Zany Kanana zany dia toerana misy ny confort. Ozy Andriamanitra ozy Jehovah tamin'i Mosesy nanomana toerana ho anareo ao izy. Tanàna lehibe izay tsy natsanga anareo. Lavaka famorin-drano izay tsy nilavahanareo. Tany-boaloboka izay tsy nambolenareo. Chambre tout confort amin'ilay eritreretinao iny tsy nividinao fa tonga dia vantanina. Raha amin'izao androntsika izao zany ka nresaka tamiko Andriamanitra zao mety niteneniny hoe frigo misy varavarana efatra na ianao io ary afaka sitrikao tompo feno zavatra tsy nangononao fa tonga dia feno provision. Maro amin'ny olona ny te hisitraka an'izany eto ambony tany. Andriamanitra mba ataovy tanteraka amin'ny fidirako any amin'izay tany Kanana nomaninao ho aho.
ditakarivo ty Andriamanitra manaitra tandremo sao dia kanàna ahazo amin'ny masonao ka tonga n'le kanàna ahazaka ny fijerinao fa zay mijery kanàna tsy mahita Jesosy. Lanitra toerana nomanin'Andriamanitra misy ny nofonofo faran'izay tsy takatry ny saitsika. Fa tamin'ny Ascension nampiasain'Andriamanitra ny anjely nampatsiaro ny mpianatra hoe eny fa na dia ny lanitra aza dia tsy tokony havelanao ahazaka ny masonao tsy hibanjina an Jesosy. Ary zay mahatonga an Jesosy manambara hoe zany lalana sy fahamarinana ary fiainana tsy misy makany amin'ny ray. Izy tsy niteny hoe makany an-danitra, makany amin'ny ray. Ohatrany hoe misy ankizy kely dia tenenina hoe ndao tsika makany amin'ny dadabe, fa tsy hoe ndao tsika makany amina trano misy an'le dada niteraka manina bombo. Tonga dia ohatrany hoe intéressé be, misy bombo zany ihany i dadabe bombo. Dia mamay dadabe raha tsy bombo nomena satria lasa misaina bombo le zafikely. Nefa ny tokony ho mamy lavitra noho le bombo le fiaonana amin'ny dadabe. Isaoran'Andriamanitra moa zany fa raha Jesosy ny raitsika dia tsy hoe dadabe antsika Andriamanitra ray, fa natsangana ho tonga zanakitsika même niveau amin'ny Jesosy. Ohatra ny Manassesy Efraima zafikely fa nampiakarina ahazo ny toeran'ny zanaka. Na Edena na Kanana na ny lanitra izay ao am-pon'Andriamanitra tia ny iainanao, fa lasa mahatonga an'Andriamanitra misaina be vao mampitrangana izy amin'ny fiainanao. Sao ny fifantohanao ho tavelany. Oza misy miteny sanatria fa lefa azy tompo fahalohan'ny farin'ny herinandro fa tsy makany zany masoko. Maika izy io fa Andriamanitra mahita hoe mety sa mbola. Tsy hainao zany miteny hoe rehefa tena nandinika Andriamanitra rehefa avy mivavaka, rehefa avy nifantoka dia mahatsapa fa feno fahamatorana ho voninahitra Andriamanitra irery ihany. Andriamanitra mijery tsy hevitra ohatray fotsiny lanitra, satria izy ny tena mahalala sy mahita hoe voatsasaky ny fefa ny Edena fotsiny mitrango eo, mbola tsy kanana sy lanitra dia zany zoma arivo zany aloha dia efa tsy afaka intsony. Averina amin'ny Jesosy ny fonao, omeo an Jesosy ny fonao, ataovy tsy mibanjina zavatra hafa ny fonao ankoatran Jesosy. Hebreo 12:10 ny anaran Jesosy. Tena akaikinao Jesosy ny banjinina hoe. Avereno Jesosy ny banjiniko hoe. Ny anaran Jesosy Kristy Tompo Hebreo 11:10. Fa nanantena azo ny tanàna misy fanorenana izy, Andriamanitra ny tompo marika sy mpanao izany. Ny fitoerana izay nataon'Andriamanitra sy namboarana tahaka ny Edena, Kanana, lanitra, dia te hilaza aminao fa tsy azo ampitahina ara-pahatsarana amin'ilay tompo marika sy mpanao azy. Amin'ny dika teny fototra izy dia hoe builder and maker. Andriamanitra zany te hahita ny masonao tsy hibanjina building fa hibanjina builder izy. Builder. Tsy le zavatra nataony na faran'izay tsara aza, fa izy mpanao an'le izy izay loharanony fahatsarana. Izy an'ity zava-mamy mametraka fanontaniana dia mangataka anao amaly. Izy an'ity zava-mamy manatrika eto mitovy amiko. Reny tanan'ireny tsaroan'ny tompo amin'ny fotoana anankiray. Inona mamy? Mofo mamy sa siramamy? Siramamy. Inona ny mahamamy amin'ny mofo mamy? Siramamy. Le mofo mamy
le zavatra tsara, edena, kanana, lanitra. Fa le siramamy a Jesosy. Dikan'izay mety hoenao ny ampahamamina eo amin'le œuvre na le asa. Fa ny mahatonga ny zavatra iny manome an'le tsirony mamy dia satria nisy mpanao an'le izy ao atao hoe Jesosy. Amen. Ninona fahamamina mety iainanao, fantaro fa Jesosy ny loharan'ny fahatsarana rehetra. Tena marina ane zany. Etretinareo fa nany fiaraha-misakafo rany, nareo ve tsy efa tratran'izany hoe miara-misakafo nefa misy disadisa? Tena enosy tsy tel ohatry dia mitsivala an'izany le voanjobory tonga dia tsy manao ny asa le. Mazava be? Na manala akanjo ary le akoho tsy hainao ny tsirony. Le hodiny zany. Pasterako. Satria maninona? Ny any anatin'ny fonao no mibaiko ny lelanao. Zay mahatonga ny boky ny bolina miteny hoe aleo izy izy mofo hoanina amin'ny fiadanana. Toy izay izy izy hena arahany romoromo. Hitantsika ao anatin'izany fa miverinao amin'ny vokatry ny fanahy foana. Ny fahafahantsika misitraka ny fahatsarana. Nataontsika arany hoe misy olona miteny anao hoe amin'ny semaine ambonitsika départ. Zao moa zany tsy samaka ny Dubai aloha satria mbola misy zavatra be dia be mila laminy zareo any. Misy toerana anankiray zany andehanana. Tsy haiko izy. Samy manana ny toerana mba tiany andehanana. Tsy voatery ny ampitan-dranomasina koa. Mety eto toerana ihany. Hoe za zany zao te hoe tsy lafy. La retraite resako io zany. Dia saintsainy fa natateraka ary ny atongavanao any ka niadinareo teny an-dalana. Fampilonjolonja ny ambony avion, manodeny an-dafy izy zany. Fampiketiketiky eo amin'ny polisy aux frontières. Sotra aminao marina fa tsisy tsirony na ny maka sary ary dia hita anatin'ny sary io. Nefa sary tsy azo averiny indroa. Dikan'izay ny any anatinao any zany no miteny lavitra no zavatra iainanao. Tsy angano tana izay mba manaiky miaraka amiko ohatry mbo marina zany tenen'ilay zalahy io. Tena marina mihitsy e. Mino efa mety efa nisy tratran'ity le tamin'ny mbola kely tena mofo baolina ray fa to dia bandiendamy zara lisa tena mamy le izy e. Dia misy fotoana ianao rery pizza efatra. Le pizza indray no mitandroka. Ahoana, ahoana, ahoana. Tsy haiko raha zareo tiako tenenina. Ataovy azo antoka ny fiarahanao amin'Andriamanitra fa ho hitanao. Fa afaka ho hitanao ny fahatsarany tsiro ny zavatra rehetra amin'izay apetraka Andriamanitra sy avelan'Andriamanitra hitranga eo amin'ny fiainanao. Zay le hoe fa ny zavatra rehetra izay nataon'Andriamanitra dia tsara avokoa ka tsy misy tokony ho lavina raha raisina amin'ny fisaorana. Zay no mahatonga antsika rehefa hiatrika fiaraha-misakafo na misakafo dia sitrak'Andriamanitra ny andrevavaka fisaorana avy eny am-bavanao, mipololotra avy amina fankasitrahana mamy be avy any anatin'ny fonao. Misaotra Andriamanitra ny amin'ity sakafo ity. Misy olona an'izao tsy afaka misakafo. Mety tsy salama na tsy manam-bola na tsy manan-kohanina na tsy mahazo mihinan-kanina. Misy olona an'izao tompo na mihinana aza tsy mandre tsiron-kanina. Rehefa may ny lela. Nefa efa tratran'izay dolo nanandrany may sa tsy may ty? Dia may. Ya, tany amin'ny CM2 tsika nianatra hoe 3 jours vao miverina amin'ny laoniny ny papille gustative, SVT. 3 andro zany ianao tena mijery fotsiny tsy mandre tsirony. Andriamanitra no mahatonga an'izany. Andriamanitra no mametraka appétit ao anatin'ny olona. Ary tena anisan'ny tena mpivavaka ho an'izany mihitsy a. Ho an'izay mivereny zany, mba hiveriny zany. Faran'izay lozy zany hoe tsy misakafo zany. Faran'izay lozy zany hoe tsy mahatelina. Misy fotoana rehefa io hany hoe inona tianao hohanina? Tsy haiko. Misy fotoana ianao za zany tiako hohanina, tsisy vidy e.
ny fiainanety mihitsy zany mila fankasitrahana ny tompo amin'ny zavatra rehetra asa raha zareo tiako tenenina ianao moa zany raha manao fo malady mpaminany moa ny ao an-trano to dia mahavantatra hoe fo malady ianao mahaiza mankasitraka misaotra Andriamanitra fa afaka mihinana an'ireto vary sy laoka reto plara avy zay mety mbola tsy afaka manampy fa matoy io zany nomenao ampy io misaotra fa ny laoka galette de riz ary ny rony ranona pango misaotra betsaka fa misotro ronono kely zay rehefa avy mihinana an'ity sakafo ity rononom-bary fa tena tiako ianao isaotra amin'ny fonao manontolo fa Andriamanitra ny miasa foana misy zavatra zay tsy takatry ny sainao zay mahatonga le hoe alefaso le fisaorana mba hahafahan'Andriamanitra mahita hoe mahatoky azy ianao. Amen. Tsy building ny tokony ho banjiny masonao fa builder, le tompo marika sy mpanao azy. Asan'ny apôstôly toko voalohany 9:7. Asan'ny apôstôly toko voalohany 9:7. Naran'i Jesosy. Zavatra nitranga tao aorianan'ny Ascension. Zavatra nitranga rehefa mamerina ny saina amin' Jesosy. Ny anaran'ny Tompo, ary ireo rehetrareo dia niray saina naharitra ny vavaka mba amin'ny vehivavy sy Maria renin' Jesosy ary ny rahalany. Zavatra anankiroa ny tonga dia vokatra nafinaritra be azy tsapahitanana tao aorianan'ny Ascension. Satria efa nomena ny fanamasina ny mpianatra tamin'ny résurrection, fa tonga dia nianatra namoaka sy niaina fruit de l'esprit, vokatry ny fanahy atao hoe faharetana ny mpianatra. Tao aorianan'ny Ascension nianatra naharitra ny vavaka, ripetera tsy navita niara-ny vavaka tamin'i Jesosy. Teo Jesosy tsy vitan'ilay izy, fa voalasy Jesosy dia vitan'ilay izy. Misy taiminina zany ao ataon'Andriamanitra. Tao aorianan'ny Ascension tonga dia nanao pratikana toetra ny mpianatra, ary indrindrindrindra nanao pratikana communion. Tao aorianan'ny Ascension tsy niteny Jesosy hoe samy mitokam-bavaka any amin'ny isa tokantranony, fa ozy Jesosy miara mivavaka ao amina toerana anankiray. Afaka toy izy kely, tsisy mody. Herinandro ny Pentecote, fiaonam-be ny Azekaila manery tany. La retraite iarahantsika atao mandritry ny 3 andro, mandritry ny 4 andro hoe Alléluia. Après Ascension. So dia efa inscrit daholo nareo reto, za mbola manentana be. Alléluia. Ozy izy Jesosy tonga dia mitokam-bavaka nareo dia lasa vitany zareo satria efa nomena ny fanamasina. Tao aorian'ny Ascension naharitra ny vavaka ny mpianatra, niara ny vavaka ny mpianatra. Tena kaikinao naharitra ny vavaka hoe dia niara ny vavaka hoe. Eto moa tena mazava be tsy hoe miara ny vavaka samy mangataka zay tiany, zay koa hoe za aloha netretika ohatrany tonga dia ny zavatra angatantsika zany tonga dia any ana ohatra zao ataovy ianina re pilofasy. Tsy zay le izy, fa izy le ten'Andriamanitra mivakiana ny ray saina ry zareo. Sujet anankiray no niarahany nentina. Zany anie le anisan'le ho ataontsika mandritra le fitoam-pitokanana fiaonam-be. Fa afatsika manao pratika tahaka ny tao aorian'ny Ascension, mianatra amin'ny ray saina amin'ny alalan'ny miray toera mbavaka, miray tonom-bavaka, maharitra mivavaka. Alléluia. Fitiniko ny zavatra nomen'Andriamanitra antsika androany. Avereny hoe Jesosy ny mpanjiniko hoe. Androany Jesosy nampatsiaro antsika fa tandremo
fa ny tafiotra zavatra ratsy mety hampiala amin'ny fifantohanao tsy amin'i Jesosy. Fa androany tandremo, fa ny lanitra raha voany ny masonao dia mety hampiala amin'ny fifantohanao amin'i Jesosy. Mazava? Zany hoe na zavatra ratsy, na zavatra tsara, arovo ny fifantohanao tsy hiala eny amin'i Jesosy. Ianao miatokatoka io mitsangana ary. Dao tsika hivavaka zany. Manasanao hitsangana mpitiavana. Sakafo ny fonao dia mangatana amin'i Jesosy hoe Tompo, reko ny tenao. Sandraty ny tananao dia sakafo ny tompo ny fonao. Raha hitsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy misaotra ny miasa arbity ny fotoana androany. Vita fiakarana toy izao dia tonga ianao nanampy ny mpianatra hijoro eo amin'izay tianao izy azy, ary izay ihany koa tonga eto amin'ity takarivo ity misaotra betsaka. Fa raha tsy niakatra ianao, tsisy hanamboatra ny trano anay ao an-tranony iray. Misaotra fa fiakaranao modely mampatsiaro fa rehefa vita ny asa fanompoana ataonay eto ambony tany dia mba ho ampiakarinao koa izay menakavy kely. Misaotra fa androany Jesosy nampatsiahivinao fa ny fifantohanay sy ny masonay tsy tokony hiala aminao. Fona aminao izay amin'ity takarivo ity satria efa voarainay ny lesona fa tsy tokony hibanjina tafiotra izay olana, fahasarotana, fanoherana. Maro amin'izay manatrika etiny mety efa tsy mibanjina an'izany intsony. Fa androany ianao mbola tonga apiditra ny lalindalina kokoa mba tsy ho vozy sy ho tratra tahaka ny mpianatra, fa mpianatra teo am-pijerevana anao niakatra. Lasa niala tany aminao indray ny mason'izy ireo fa lasa tany amin'ny lanitra. Eny tokoa fa na dia ny lanitra aza dia tsy ekenao ho ivo ny fifantohanay. Ndreto izay mifona Jesosy satria misy fotoana izay tonga eto, satria matahotra ny tsy hoany an-danitra. Misy fotoana izay tonga eto te ahita lanitra kely eo amin'ny fiainanay, te ahita ny fiverenany Edena, te ahita ny fidirana any Kanana, te ahita toy ny lanitra eo amin'ny fiainana isan'andro. Aina dia zany aza dia mampalahelo anao satria lasa miala any aminao ny masonay. Androany hariva Jesosy, misaotra betsaka ny amin'ny fitiavana. Tsy takatry ny saina mihitsy ny zavatra tendrenao sy omenao. Tsy izahay no mahay mikaroka fa ianao no manome. Tsy izahay no mahay mitady fa ianao no manambara ny tenanao. Vavaka ho any tsiraray avy izay tonga eto amin'ity takarivo ity, ho an'izay afaka mijery manaraka fandaharana. Taovy eo amin'ny masonao ny tananao ankavanana. Raha amin'ny anaran'i Jesosy andreto ny masonay sy fijerinay. Vavaka izay mba tena ianao rery ny mpanjinay, ianao rery ny jerenay. Mety samy miatrika ny tsiraray avy na tamin'ity herinandro ity na amin'ny zavatra mifamofo be dia be. Ao anatin'izany dia mbola raisinao ny ray izay amin'ity takarivo ity dia ahintsinao hoe aza mijery ny zavatra ratsy, aza mijery ny zavatra tsara, fa za jerena. Ndreto ny masonay Tompo, mba ho voatokana ho anao. Ary amin'ny androm-piainanay dia hianatra hifankazatra aminao izay, mba tsy halany aminao ny fifantohanay, tsy halany aminao ny masonay. Inonay amin'ny fony manontolo fa amin'ity takarivo ity dia handray an'izany famanginy izany izay avy aminao, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Izay rehetra faly amin'ity takarivo teo ankizy ity mafy tsara ho an'i Jesosy. Mahazo toerana vetivety misy pasteur anao ny vaovao dia ao aorianan'izay miakatra ny lioan'ny Joda dia manao hira anankiray tsika dia tsodrano dia mirava. Manona ny fiadanan'i Jesosy amintsika, mibanjina tsara Jesosy. Amen. Dia miaino tsara ny vaovao, fa tsy hoe mibanjina ny plaza vaovao, ny vaovao ny ianao. Amen. Raha pitso ny fotoanantsika eny amin'ny centre, eny a bypass. Tonga dia mafisy ny etoana fa raha pitso izany no fandaminana rehetra momba ny lasy izay atao manomboka amin'ny sabotsy heriny ny ladin'ny Pentecote, latsinain'ny Pentecoste. Dia etoana izany dia tena manambara fa ny amin'ny heriny
dia tsisy ny fotoam-bavaka sabotsy a tsisy ny fotoam-bavaka lahady any amin'ny vondrom-bavaka any a fa any amin'ny laso daholo ny atao. Rapitso zany fotoanantsika dia tena entanina mihitsy. Normalement tokony hoe présence obligatoire ho any izay ny soratra anarana rehetra. Dia miomana koa ny rehetrarehetra izay ho any a mba hijanona rapitso a ao anatin'izay fandamina izay zany mbola tsy maintsy lavalava zany ny fotoanantsika rapitso ao anatin'ny fifampizarana sy fandamina izay rehetrarehetra atao a mandritra n'izany lasa zany. Ho an'izay mbola tsy nanefa ny sarandasy a ohatra nahako a dia rapitso a ny fitondrana an'izany. Rapitsotsika mitondra anazy satria be da be manontany hoe reo vita moa ny alina dia zaho a amin'ny sabotsy vao mandoa. Saotra tompoko. Dia ny fotoanantsika ny lahady zany a milahady zao mbola misy ny cellule vondrom-bavaka isaky ny faritra mahafaka manantona mpanompon'Andriamanitra ianao manontany hoe raha eto misy anah dia aiza ny akaikikaiky anah kokoa dia mahatonony ianao hoe aiza ny tokony andehanana. Latsinainy a mbola mitoy ny fotoana talata larobia ao amin'ny superu sekoly famahana olana ny alatsinainy a sekoly fanasitranana ny talata dia sekoly tokantrano ngamba ny amin'ny larobia tsy diso aho. Dia ny lakamisy a fifadikanina miaraka ao amin'ny salom ao an-tany mena zoma miveriny eto a sabotsy a tsy any bypass tsony araka ny teneniko teo fa efa any lafy any amin'ny ilasy tsika zay ngambany a ny filazana zay ngambany filazana dia manasanao sa mbola tsy vita manasantsika hitsangana zay nisoratra anarana tamin'ny mariazy miara amin'ny zotra dia tsy maintsy tonga ihany koa raha pitso a amin'ny fotoana any bypass mampitao amin'ny namana zany zay saika adino zay soratra anarana tamin'ny mariazy miara amin'ny zotra zany dia mba tsy maintsy tonga ihany koa raha pitso. Sotra tompoko vavaka tsika ray amin'ny anaran'i Jesosy misotranao zahay fa noho ny fitiavanao dia ianao no tahanay, noho ny fahatsaranao dia ianao no tonga fahamarinana taty anatinay na hay nanome zahay dia makasitraka Jesosy fa fahamarinanao zany. Tompo tahio zahay tsy raray avy a na iza tsy miankina amin'izay valeur amena mety misy kory ary mety tsy afaka nanome fa noho ny famindramponao sy ny fahasoavanao sy ny fihitiavanao a ampy mizara ho anay zany fahasoavana raisinay avy aminao zany. Dia tehirio izay tsy raray avy Jesosy, tsy hanova amin'ny fijerinay amin'izay mety homenao na tsy homenao fa hibanjana anao foana Jesosy Kristy ilay tompony zavatra rehetra. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy ivelona avy Nazareta. Alleluia, amen. Antsika hivavaka amin'izao fotoana izao, antsika tena Jesosy sokafo ny maso ny foko amin'izao, sokafo ny maso ny fonay Jesosy araka ny teny izay voaraina eto Jesosy tena mangeta ety izay androany hibanjana anao reriany izay androany. Halleluia. Balazantsika hoe sokafo ny maso ny foko Jesosy, sokafo ny maso ny foko ezao, sokafo ny maso ny foko dia hitanao Wow.
lazao ihany masina ianao masina 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 ianao e masina ianao Jesosy ô lazao masina Andriamantsika hey masina 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 ianao ahitanao isangatra hey ahitanao isangatra eo am'izay zafiandriananao nerinao roeriko masina 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 ahitanao isangatra eo am'izay zafiandriananao nerinao roeriko masina 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 Francis masina 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 dia ahitanao lazao fonao manontolontsika eny atoerana masina 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 dia ahitanao daontsika ity tanana mafy ho an'i Jesosy daontsika hivavaka ary oeto anatrian'i Jesosy ny fonao oeto anatrian'i Jesosy ny any anatinao ray manontolo resao Jesosy ny amin'ny fahatsapanao resao amin'i Jesosy hoe aiza ho aiza ianao rehefa mitranga ilay zavatra ratsy aiza ho aiza ny masonao hoe teo amin'i Jesosy mba ho any aminy tena resao tsisy mitovy ny kahatsika ireo oeto anatrian'i Jesosy koa hoe rehefa mitranga ilay fahatsarana dia makaiza ny masonao dia oeto anatrian'i Jesosy raha efa ny aminy moa dia mangatahany toko mba ho voatahiry ianao ho voatahiry ny masonao tsy hiala ny aminy raha renao hoe amin'ny fotoana mitranga ilay fahasoavana dia ohatry ny any aminy vetivety fa potsy izay dia tsy any aminy oeto anatrian'i Jesosy mifonao farany tiany Jesosy arak'ilay teny androany ho voatahiry ny fifantohanao tsy hiala ny aminy intsony misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ny teny misaotra ny amin'ny fanatrianao manovanay ndreto izay miaraka amin'ny etaeta atonga anay tokoa tena ho any aminao ny sainay ho any aminao ny masonay any aminao rery any misaotra raha eo amin'ny anaran'i Jesosy amen anisany anampy ny fifantohanao tsy hiala any amin'i Jesosy teo izy Jesosy izay hoe izay miara-miaritra amiko izy izy miara-manamboninahitra amiko mampikolla be ny communion le fiaretana miaraka amin'i Jesosy ny couple matanjaka be couple mpivady dia izay niara-niatrika couple anao le zany resaka zany aza mitaditady olika ndry couple anizana ianao zany couple anao zany ny amitié ny finamanana tena matanjaka be ren'le pekama tsy mifanary reny na tamin'ny mafy ara miara-tapaka dia miaraka tena miara-nahazo vola dia miaraka eny miara-voafitaka tena dia miara-voafitaka tena dia vao maso fotsy mifampijeto dia misy to dia mifampikomprendre resika satria ny zavatra niarahana miaritra saratony tananao dia misaoran'Andriamanitra ny amin'izay nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainao tany amin'ny lasanao isaora amin'ny fonao ray manontolo ren'le teboka be dia be nikasihan Jesosy ny fiainanao na monjeny ianao na mangina ianao nitahina ianao na maliny vavaka anao na navotana ianao na napiny ianao isaory avereno anatin'ny sainao mihitsy efa teo izy tsy izay amin'ity taona ity mbola andrasana ny ampivika amin'ny fiarahanao aminy na ampisaraka anao aminy
misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy fa teo ianao Andriamanitra présent ianao tena eo manatrika amin'ny fiainanay. Misaotra betsaka ny amin'izay rehetra efa nataonao sy nasehonao hatramin'ny androany. Maro taminay aretiny mety tsy tokony ho velona intsony fa noho ny amin'ny famindraponao dia nirehitra izay manambara hoe dia raha aina mandrakizay ny anaranao be voninahitra fa ny famindraponao tsy nalany ritra anay. Tsy izahay mahay mitandrina mitaingina moto sy fiara na mahay mandeha miampitany amin'ny arabe fa ny tananao mihazo na tonga anay mbola hita nyity androany ity sy izay tianao atao amin'ity taon'ity fa mety mbola tsy tsara fiomanana izay tamin'izany dia mbola nitehirizinao. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy fa ny tananao no miasa eo amin'ny fiainana fa soavanao no matio izao anay. Mankasitraka sy manome voninahitra anao zany amin'ny ny fahafahanay nahitanao niaraka taminay tao anatin'ny mafy, tao anatin'ny sarotra, tao anatin'ny kizo, tao anatin'ny lavaka, tao anatin'ny mienatra, tao anatin'ny fahafambaraka. Raha niala ny olona ianao tsy mba niala taminay. Raha jerijery anay sy nanondromolotra anay ny olona ianao nanokatra ny tananao handray anay. Raha nanameloka sy nandatsa sy nanenjika anay ny olona ianao tsy mba nanameloka anay. Misaotra raha eo asa anatin'ny tananao dia misaora Andriamanitra amin'ny fonao ray manontolo ankasitrao ataovy mamy be manaova fisaorana tahaka an'izay mety mbola tsy nataonao hatramin'izay ny amin'ny fahatsaranaandriamanitra sy ny famindrapony teo amin'ny fiainanao. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra betsaka, misaotra ray, misaotra tena mankasitraka amin'ny fonao ray manontolo satria tena trop loatra ny zavatra ataonao amin'ny fiainanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Raha tianao hikolona tsara ny communion miaraka amin'ny Tompo dia tsy ahivy ireny zavatra nataony ireny miaraka taminao tamin'izany. Afaka mitantara zava-dehibe fa sao dia mody aloha ianao raha tantaraka eto daholo ny zavatra nataoko fa aloha ilay nataony Jesosy mba tsy ahivinao fa tena hoe renao mihitsy hoe dre ao anaty fahadalana ianao vonjeny arovany tena hoe raha ny tokony izy tokony efa maty fa misy tanana mihazona hoe anka manana programa ho anao eo an-tanako no avinao tsy misy maromba ka ny eo an-tanako izany ianao zanako. Alleluia. Aoka izay rehetra manarika diga mafy halleluia. Zany mahatonga an'ilay vavaka ataonao amin'ny efitra mangingina tsy mety tapitra manao resaka le retour ianao zavatra efa tamin'ny dimy taona mbola isorinao ny ranomaso mamesy papa dia samy mandray fa tsy ty tompo efa nisaorako dia mino fa tsy mila saorana ntsony ianao koa ve dia isaorana foana izy tsy Andriamanitra ny isaorana tsy hoe miandry isaorana trany izy fa mifonao mihitsy ny ohatrany tsy mety vao mandoalika tsy afaka tamin'ny dimy taona nataonao tamin'ny dia eo indray aloha zany ozy le anjely lasa indray zany satria tsy azo le izy fantatrao ny anjely eny tsy micomprendre ny fitiavan'Andriamanitra anao jerenao ny anjely mianatra hoe ohatr'izao zany ny fitiavan'Andriamanitra reto nanondrana zay tsy nanondrana reo nanondrana reo indray nataony zanana zay tsy nanondrana mpanompony aonary zany dia izaka mijerino vao marina izy dia gaga hoe tena lalina rangaza amin'ny fitiavana io dia tiany ianao zany tady Jehovah dia gaga le anjely satria ny anjely tsy mahazo mandrezatra eo amin'ny seza fiandrianana zany mba sena hoe masinazy dia misy anjely manao hoe tena to dia mitodika antoby izy nandrezatra teo fa raha ny zanany mandrezatra eo aminy to dia izy hoe voky tsara ny zanako mbola te hihinana tanao hafa mihitsy ny réaction n'Andriamanitra satria tsy hoe mpanompony fotsiny ianao hoe zanany ianao asio alleluia mafy tsara tsy mampanina zay valeur omeny olona anao valeur omeny Jesosy anao mpanjinina saintsaina dia anao koa tsy mila famaly hoe tsy raha raiky valeur apetraka mivady tsy mila tsika fotsiny ianao dia mahafantatra hoe atreo ny fanambanian'ilay olona ny everiny fa valeurako fa za mahalala fa nazary ery ary
no nila famonjena maty ho azy Jesosy na zary ery azy fanafobitsika raha sy nitsotra an'izay tanoana tanteraka eo fiainantsika tsiraray avy amin'ny anaran'i Jesosy. Hibanjina sy hijeren'i Jesosy ianao, tompo sy mpanefa ny finoanao. Mahita fa mahazo aina ny fanamasina miasa ao anatinao. Anampy ianao tsy hanaisotra ny masonao any amin'i Jesosy. Raha hisy ny tafiotra, tsy ahazaka ny masonao zany. Raha hisy ny fahasoavana miendrika lanitra eo amin'ny fiainanao, tsy ahavarinanao zany. Mahita amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta fa ny fiombonanao amin'i Jesosy ahazo aina ho tsara fototra hiamitombo hiamandroso tsara hifampikolla be mahita fa hivoaka ny toetra tsara amin'ny anaran'i Jesosy ary ho voatahiry ny voan'le toetra tsara manomboka amin'ity takarivo ity indray. Mahita fa raha ho vitsy ny ahita ny fiverenan'i Jesosy ho isan'izany ianao satria manazatra ny fonao sy ny masonao hibanjina an' Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta nonoko fiainan'Andriamanitra ao anatinao, fiadanan'i Jesosy ao anatinao. Namarina ny herinandro ianao teto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ho farana an'Andriamanitra izay tokony ho farana eo amin'ny fiainanao. Izay rehetra tsy nambolendray eo amin'ny fiainanao dia hongotana amin'ny anaran'i Jesosy. Mandraisa fanasitranana sy fahasalamana akasika amin'ity takarivo ity amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Mahita fa raha ho sitrana ianao tsy ho variana amin'ny fanasitranana. Sitrana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Sitrana amin'izay rofy mety manjoanao. Omeo an'Andriamanitra ny toky fa tsy ny fanasitranana ho voarainao ny havarinanao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Afaha amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ao avantanao dia sy fisaorana misaotra Andriamanitra misaotra petsaka mankasitraka izay. Misaotra ny amin'ity takarivo ity, misaotra ny amin'ny fanatrehanao, misaotra ny amin'ny fivoriana, misaotra fa afaka nitondra ny fona izay, nitondra ny fiankofana ny fiderana, misaotra ny amin'ny vavolombelona renay, ampaherezanao anay, misaotra ny amin'ny teny, misaotra fa ianao ny fahafenonay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Avereo miaraka amiko atsakany tanao kavany manomboka androany ariva. Ny masoko amin'ny anaran'i Jesosy tsy erikerika, tsy toditodika any amin'i Jesosy, tsisy tafiotra ka hampierika, tsisy lanitra ka havariana. Jesosy ny fahafenona, Jesosy ny fahatsarako, Jesosy ny fahasambarako. Zay mitranga eo mitranga fa Jesosy miaraka amiko amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Zareo ary fahasoavana. Fa fahasoavan'Andriamanitra no aty izao dia ny fahasoavan'Andriamanitra no aty izao anareo. Rapitsonia Pasteur Rodolphe Onitoriteny any Bypass. Apitapitao zay dia manasanao am-pitiavana ho tonga any amin'ny centre HVKL. Sokafy ary ny foko sy ny maso koa ahitanao.